angaty miaviny miataka amin'ny savety sy milotsy misavo tonga teto amin'ny tsikafona dia iny no zavantafina tonga dia tsy misy tsikafo mahazo malaina ka dia lasa vaka ny sainy itiloliza voaliloliza fa ny laniny lasa souvenir dia nandeha ako zany nandeha tongotra fa ny savety tsy maintsy najanona teo amin'ny vavabenjany zany tena nampalelo aloha zany na tsara be lalana injo etso iloha akaiky ny rapoin fatina alika anankiray alika fantatro izy io tena nampalelo aloha nahita azy azoko tsaina ny nahazo azy satria izy io alika mipetaka tsy nanamboditsiry izy io dia sipany alia mala mahitsy ety dia eo ny lalany eo an-tanimbary eo zany ka tena misy an'ity lalany ity tsy nampoiziny legaly dia tonga le fotoana le efa manginy isaky ny iray volany iny hitangamby izy satria ny alika mofofona hitany ihany fa ny lalana manaisana dia mino afa-tsaboiny legaly mba afatra ho an'le fiara mandeha amin'ity lalana tahatavety mba tsonjovy any any alika namboditsiry satria izay le mampalelo amin'io izaho moa zany tsy afaka hoe hoaiza satria le savety tsy afaka hoentina makany ambony-kely dia mba zay ny tataraiko anareo hoe tsara be le lalany misy moa miteny hoe le lalana olo zany hoe tsy azo hoanina da tena andaso dia tena nandamako fa mety nohaniko tena lazaiko anao zany nohaniko dia tongotra le izy vitako fefatsadiny zay fao anareo mpifankaty tsy azo atao mampiavaka aty sao dia niatenantenany ka tena tsisy hijanonana mahitsy lozany mimbo miaka eo zay fa dia ny lalana tsara jerena le mitondra sarety aloha dia tsy azo ekeny fa ny olona afaka mandeha tongotra volo-tongotra vatiavaka mahitsy fa dia zay sirila vatana mitokana amin'ny lalam-baovao fa dia taona moa zany fa ny lolo avy manotsikafona ray gony fa za tena tsy andeha tongotra amin'ity itsony dia mano 12 minitra le izy ay le lalana azo anina dia tongotra dia loma maty midely I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala misafy rehefa lasa olona alasy mahita latana labilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Masana ny tontolo-piainanao. Orange. Baobab Plus, un goût face via masoandro ho an'ny rehetra. Tsy mipatika amin'ny raha tsisy betiny. Yake. Oh vare, tsy voky kwa tsy vare. Fiara fa malagasy za ke tsy voky kwa tsy vare. Oh vare, tsy voky kwa tsy vare. Fiara fa malagasy za to tsy voky kwa tsy vare. Yake. Soatiko za malagasy satria tiako loatra vare. Agnisan'ny raha tsy tendeanako tsy andeanako any andafiny satria regny kilazany faholoko any tsy de omambary kanefa za tsy tiregniko voky kwa tsy avy mihinagna vary na atana tsy mivoatra fa vary zala tiako loatra kuma azoro tegna tiako za ho mazoto mamboatra na atana tsy mivoatra fa vary zala tiako loatra kuma azoro tegna tiako za ho mazoto mamboatra oh vare tsy voky kwa tsy vare fiara fa malagasy za to tsy voky kwa tsy vare oh vare tsy voky kwa tsy vare fiara fa malagasy za to tsy voky kwa tsy vare tsy afoizako vare mahazo azy za normaly tsy wisy lera za empaka fefana za talety za teraka egna maso tsy mavoky ko tagnampy za to mamegna tra za malonga tsy veraka to mazava ninao saromenaka na ataonao tsy mivoatra fa vary zala tiako loatra kuma azo ro tegna tiako zao mazoto mamboatra na ataonao tsy mivoatra fa vary zala tiako loatra kuma azo ro tegna tiako zao mazoto mamboatra oh vare
voky koa tsy vare fiara fa malagasy za to tsy voky koa tsy vare oh vare tsy voky koa tsy vare fiara fa malagasy za to tsy voky koa tsy vare oh vare tsy voky koa tsy vare fiara fa malagasy za to tsy voky koa tsy vare hey oh vare tsy voky koa tsy vare fiara fa malagasy za to tsy voky koa tsy vare yake oh pizza oh vare okay oh misao oh vare okay paku oh vare okay Zeng mo katapako kasi voky koa tsy vare atova dihin'olo voky vare dihin'olo voky vare atova dihin'olo voky vare hey dihin'olo voky vare atova dihin'olo voky vare dihin'olo voky vare atova dihin'olo voky vare hey dihin'olo voky vare zagase tsy voky koa tsy 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 vare na ataonao tsy mivoatra fa vary zany la tiako loatra ko mahazo rô tegna tiako zao mazoto mamoatra na ataona tsy mivoatra fa vary zany la tiako loatra ko mahazo rô tegna tiako zao mazoto mamoatra oh vare tsy voky koa tsy vare fiara fa malagasy zao to tsy voky koa tsy vare yake oh vare tsy voky koa tsy vare fiara fa malagasy za to tsy voky koa tsy vare oh vare tsy voky koa tsy vare fiara fa malagasy za to tsy voky koa tsy vare oh vare tsy voky koa tsy vare fiara fa malagasy za to tsy voky koa tsy vare yake ao tsy mipetraka amin'ny raha tsisy tefiny yake Rivotra misy mampimety misy chanson Oh, I'm ready. Oh, I've been ready. Oh, I've been grinding. Oh, I've been working. I come from far. My home called Madagascar. My people sing when they work hard. We low on cash, but we got hard. It made me tough, it made me strong. I came to win. I know I'm flawed, but I feel blessed to make me dream. It makes me push like I could become anything. I feel empowered like a leader, like a queen. Can't see distractions cause I zoom in on my own lane. Focused on my own race, but I do me at my own pace. Doing what I love is not something I take for granted. Oh wait, it was for God, let me translate in my language. Ao miova mihitsy ty tantara ty androany satria voalohan'ny volana jolay zao ka na ny fahatongavan'ny mpaneta anazy somary taraiky kely no mahavolana jolay ely izy. Miarahaba tompoko lahy tompoko vavy salama abitsika rehetrarehetra fandarana rivotra eto amin'ny 96.6 FM izay azonareo arahina mivantana amin'ny Facebook ihany koa ka ny page Facebook anarahanareo an'izany misy sary ny dikan'izany dia ny RDJ 96.6 FM azonareo arahana ihany koa amin'ny YouTube RDJ FM 96.6. Miarahaba antsika rehetrarehetra satria andro iray vaovao koa ity miditra volana faharoa isika enim-bolana faharoa isika amin'ity taona roapolo raika amby ity ary dia mahafinaritra satria betsaka ny zavatra niakatra sy ny zavatra nidina zany hoe nafantatra ny ambony sy ny ambany zany tsika tato anatin'izay volana rehetrarehetra nandalovana izay ny lazaka amin'ilay hoe mahafinaritra mbola indreto isika velonaina somatsara na dia maro aza ny zavatra nampalahelo dia tsy hoe koa hoe hodina tsy fantatra reny fa andao avalona ataotsika lesona akatsika lesona mba hahafahatsika miatrika ny hoavy satria mbola betsaka ny zavatra miandry atsika eto ambony ty tany tika itsika olombelona reto tsika zay mbola velo reto zany no andeha hanome aina anty tany ity mba hivelomany taranantsika sy ireo namatsika sy ireo olona mpiaramonina amitsika rehetrarehetra mba hatonga fiarahamonina mahafinaritra ny ainatsika eto ambony tany eto. Voalohan'ny volana jolay zay ny rapitso moa zany 2 juillet taditinareo ve nisy tantara nandeha tamin'ny radio taloha RNM roa jolay tantara nampangitakitaka zany roa jolay zay ny lohateny zay kosa voanazava ny tato amin'ny roa jolay dia amin'ity andro androany ity misy mpiantoka zany hoe mpanohana ny fandaharana rivotra ka ity raha tononina izy ty angamba DJ
ino satria misy apostrophe lay d misy faingo miankina le d fa miarabantsika rehetra aloha miaraba Larissa sao de gagnareo orange be fa zay ny couleur fandaro zay ny couleur anty orange zava-pisotro izy fa zareo fa eo izy fa miteny tanaty izy eo izy olo zao mamekasy zareo nanome t-shirt izy rehetra vana rehetra orange andraso aloha somary ohatry zany kely sokafana lizy zany sokafana lizy ilay kasibosy dia afaka miteny any atao anatiny ato fa izy tery lizy ohatra ny tady mevitra zany bebetare nefa lizy koa maharanga sofina zay lizy raha fa tena nefarany tena tsy maintsy antena parabolika ihany ty inza le canal safa reny canal safa le ohatra zao ngeda be anankiroa mihitsy dia itenenana atao anatiny ato tsy manino zany jino zava-pisotro vaovao izy tia zay vokarina orinasa malagasy ka tsy fantatro izy io na marika avy any velany any nyraisin'ilay orinasa malagasy na marika ny foron'ilay orinasa malagasy mihitsy fa tsy maintsy mbola isy moa fanazavana momendra reo tena sepotra reo olona fa mialatsina asoroko ty tena azafady tena tsy zako le sepotra be fa aleo soloko an'le mazatra ihany mialatsina amin'ny jino fa eto akaikety any le izy zava-pisotro zay tsy maintsy mbola ho avy eto moa ireo mpamokatra azy anome fanazavana misimisy kokoa ny amin'ity zava-pisotro ty misy karazany telo izy aloha zao no amidy de eo ny DJ Ino cola eo ny DJ Ino tropical de eo ny DJ Ino limonade Y le fanoratana an'le limonade ny farany raha tsy diso limonade raso aloha vetivety limonade Y ny farany reo anankitelo reo zany efa misy any ampivarotra eny de afaka manandrakandrana an'le izy ianareo ny lokon'lay t-shirt omendrareo dia miloko volomboasary be zao mihitsy orange ka ny orange de mbola manohana ny fandaharana vary no irana alefa ny technicien voalohany teo ny baobab plus mbola misy zay fandaharana baobab plus panao ina moa banque zay baobab plus resaka le kit solaire miaraka amin'ny orange io tia tsena tsy miaraka amin'ny orange tapoka ndray zany fa miaraka amin'ny microcred zany hoe zavatra miaraka amin'ny microcred zay famatsim-bola madinika fa lasa vavety izy zao dia nandefa hira moa ny namatsika teo nalefanareo teo vary hira ny tidakeny hira anisan'ny mahafinaritra satria raha misy ny zavatra anankiray tokony hifantohan'ny saitsika malagasy sy ny lohatsika ary ny fiainatsika ray manontolo mihitsy de ivary io ny fototry ny fiainany malagasy raha mbola mitonona ho gasy ka tsy miaina vary za tsy miteny mihinam-bary fa raha tsy miaina amin'ny vary dia tsy mbola gasy zay fa tokony mahafantatra atrany amin'ny famafazana ny vary io atrany amin'ny fitadiavana ny masomboly amin'ny vary io fikarakarana ny tanimbary ny fambolem-bary ny fijinjana vary ny fikarakarana ny vary avy eo amin'ny fijinjana mandra-patonga n'izy io any ambony sahafa io ambony sahafa le hofainy io le mandra-patonga an'izy ho lasa fotsim-bary ary ny fotsim-bary mandra-patonga an'izy ho lasa vary hoanina de misy fikarakarana be de be za aloha zany de efa mbarako aminareo aloha fa am'izao fotoana zao efa madimidimy taona mahery enina fito taona teo efa manangonangona sary zany hoe papa ihany izy ty fa sao de isy angala tahaka manangona sary momba ny vary ny rehetrarehetra mihitsy ny dingana ombany io vary io atrainy amin'ny tanimbary tiako ny vary tena anisan'ny fototry ny fisainako tsy zany fa zanaky ny mpamboly vary ny teny zanaky ny mpamboly vary ny tena ary zanaky ny tompona nraikitra tsika rehetrarehetra mpinam-bary daholo ka zanaky ny tompona nraikitra tamin'ny fambolem-bary raha ny marimarina kokoa zanaky ny tompona nraikitra tamin'ny fambolem-bary ny tena ary te ilona bebe kokoa ao anatin'ity vary ty atrany amin'ny fikajiana ny hoe ohatrotry ny ahoana io vary very io fa na io vary io fomba fitenitsika io ny ohabolana momba ny vary hoe mihinam-bary aza misy latsaka de ohabolana tsy mampandroso fa ohabolana miseho mampiseho fitavozavozana hoe tsy maninona na de misy diso aza fa mihinam-bary aza moa misy latsaka zany hoe ohatrany eken'ny fiarahamonina zany hoe tsy maninona na de tsy de mahomby loatra aza eo amin'ny fiainana tsy mahomby loatra am'le zavatra ataonao anankiray fa mihinam-bary aza misy latsaka ka io mihinam-bary io tokony tsy hisy latsaka fa atambaro ane ny latsaka amin'ny varytsika rehetrarehetra maraina ny atoandro ny ariva atambaro ny latsaka amin'ny variko atambaro amin'ny latsaka amin'ny varinao atambaro amin'ny latsaka amin'ny variny izy rehetrarehetra io fa io vary io mbola mahavoky tanàna iray manontolo io varytsika rehetrarehetra io ny ray milatsaka
tanàna anankiray manontolo ataontsika hoe misy olona folo ao anatiny, misy trano folo ao anatiny. Zany mbola zany amitsika fa tsy eo rery no misy varivery. Tsara ihany koa no manary vary zany hoe le misy an'le ambom-bary reny fa raha zao atao dia zana foana mihinana azy na manome azy olona. Isaorana anao satria zany zavatra tenenao zany fitenina ray aman-dreny zany. Tsy fitenina zaza ohatra mihitsy elako siny fa tsy zaza no fihetsoko anao fa izahay ray aman-dreny de mpiteny zany satria no tenenin'ny ray aman-drenynay taminay zany tandremo sarobidy ny vary aza ririna fotsiny ny vary rehefa mihinam-bary tapero tsara ny vary ao anatin'ny vilianao lovia moa tokony ho izy zany fa lasa vilily izy tapero tsara le vary ao anatin'ny lovianao fa aza tao no tadiavina hevitra hoe andao arina fa mbola misy olona tokony hihinana an'iny any ambadika any fa ampidiro any anaty kibonao any rehefa tena voky ianao ataovy mizara roa tsara mihitsy rehefa tazanao deny meloha hoe tsy ho laniko ty de ataovy any fatra madio lay vary mba ampidirina tsy tsabahana mihitsy ary tsy asiana ronona mihitsy tsy asiana laoka mihitsy mba ampidirina ao anatin'ilay vary ho tehirizina hoanina rehefa avy eo amin'ny fotoana manaraka na ataonao goûté iny hoaninao amin'ny 7-10 eo na ho ataonao sakafo atoandro iny na ho ataonao goûté iny amin'ny 4-5 eo na hoaninao atao sakafo hariva iny ary ny apango de tena fihinana mihitsy lasa fanaratsiana amin'le fomba fiteny foana io zany io satria eo amin'ny teny ny fototry ny kolotsaina hoa raha vao mametraka ianao ataoko mihinana ny apangonao ianao ohatrany zavatra ratsy zany le apango fa ny apango de fihinana mihitsy ary ny besimisaraka iahy manko ka mizaka aminareo fezay fa de besimisaraka ny aitoa ka ny besimisaraka de misy fizakana zay hoe sy voky ny besimisaraka na sy mihinana eny ranona apango sy maintsy mihinana apango ary ny apango no desera amina besimisaraka tsy maintsy mihinana apango izy rehefa avy eo ary ny apango hoanina amin'ny 4 ora sasany asiana ronono mandry na ronono tsy mandry asianao siramamy ka zay hoa lasa fomba fiteny fanarabina le izy ary fanopana mihitsy ny azy zany hoe lasa zava-dratsy zany ny apango ataoko mihina ny apango ny lala kanefa ny apango ny tsara ka noho zany io fomba firesahana momba n'io kivarivary isan-karazany io de tokony mbola harentsika satria ao no ipetrahan'ny fotom-pisainantsika le kolotsaina mihitsy zany de ipetrahany io ny fomba firesahana ny fomba fiteny isan-karazany ka ny vary vao manomboka atraty amin'ny fikarakarana azy voalohany atrany amin'ny farany mihitsy ny vary koa ny ohatrerehetra tsy de misy farany satria ny ambom-bary ny raha sanatrika misy ambony ianao raha miompy de mbola azonao menany zavatra ompianao any alefanao any amin'ny kisoa na alefanao any amin'ny raha tsy miompy ianao misy olona manangona ranondolana ny atao hoe lolana de ilay lakana kely zay fitoeran'ny hanina hoan'ny kisoa na ny ganagana na ny akoho mihinana ao agnaty lolana ny biby zay ompiana ka ny ranondolana de rano masiso ka raha ohatra nareo efa nagnandrana trembo ainao trembo zigny anao tsy mahay trembo i trembo zegny ndraiky ambarako aminao itaonao coco maniry io voanio tapahiny boka izy ka fa tapahanao le voanio izy ndraiky mamelagna misy fleur tapahanao izy tatazanao amizay tatazana asianao so ambany eo asianao zinga izy ka fa mitete eo le ranona coco tsy ranona coco ranona raiky ny tapahagna igny izy ka fa mitete eo mandritry ny 2 andro 3 andro alainao amizay anao migiaka izy namanao niany iregny boka volagnindreo afrikany jiaby io hoe vin de palme fa izy ndraiky fofonany karaha fofona ranondolana Kubaina kundu. Kubaina fresh. Kubay, be otrikay, mety ho anjetra. Kubay, ny manjako ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa.
le sary tamin'ny anniversaire maman zany tonga ao amin'ny MP-ako zany. Ohatray, to tsisy ninona akory. Ah, zay kosa angamba. Dada hoala sy eo amin'ny telefônina foana e. Hafa ihany manana safidy maromaro arak'izay ilavako azy. Vaovao be, Akamago Plus, misy 50 méga ahafahana manao Facebook sy Messenger, sy na SMS 10 miampy antsy 10 minitra makany amin'ny numéro famille, amin'ny sarany 11 monja, manakely 420 ora. Antsoiny 222 étoile 11. Orange. Menay, anao ny fiovana. Baobab Plus anome anao ny azavana. Kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro. TV homme 5000 miasa aminao isanandro. Jiro efatra sy télé écran plat raha. Oay, sady afaka isargena finday. TV homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro. Antsoy lara 034 11 373 39. Baobab Plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ny Baobab Bank Madagasikara dia mitsinjo hatrany ireo mpanjifa ao aminy. Ho an'ny fampindramam-bola dia mihena hatramin'ny 5,7 isan-jato-pezao ny tahany zana-bola sady mamay-pona ny saran'ny fikarakarana. Voakasika avokoa ny fandrarana rehetra, ny varotra, ny fitaterana, ny fahasalamana, ny mpiasa birao, ny fianarana, ny fambolena sy ny sehatra maro samihafa. Manatona ary ny masoivo Baobab Bank Madagasikara fa aingana dia ivoaka ny volanao. Que de news chez KFC! Le Lunchbox arrive chez nous. Le Lunchbox! Dans ta box KFC, tu auras du poulet, des frites succulentes et notre pain moelleux. Notre Lunchbox est à 9900 ariars. Du lundi au vendredi, de 11h à 15h, à KFC Accordi et à KFC Tana Waterfront. Le Lunchbox de KFC est à 9900 ariars. Bon appétit! Ao tsara daholo ve tonga indray ny ririny zaraiky reto tsy ambaratelo reto ianao ilainao amin'izao fotoana izao vovotry noho ny Orléans Chocolat anombohanao ny tontolo andronao tena manome hery sy tanjaka noho izy be calcium sy zinc rehefa le matsary nony indray dia asiana mini choco aoka fotsiny feno magnesium amin'ilay ilain'ny vatanao mihitsy ary pecto efa tsy misy vina aminao intsony ilay mampafana amin'ny andro mangatsiaka ianao koa atanjao dieny izao ny vatanao miaraka amin'ny vovotry nono olé, mini choco, arpecto. Fantatrao ve fa ny brique bic iray dia mahafeno fenitra rehetra araka alitao noho izy mandalo fizana mihoatra ny 150 alohan'ny varotana azy. Fantatrao koa ve fa ny brique bic iray dia mahatra avoeny mihoatra ny brique hafa. Isanandro dia olona mihoatra ny 10 tapitrisa no mividy ny brique bic. Ianao koa manaova toa azy ireo. Safduni brique bic. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama ery tary any lasany e. Rasoir bic ihany aky no ampiasay koa. Sady maranitra tsara ny maharitra ny rasoir bic. Ho anao vehivavy koa, efa misy rasoir bic anatokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Rasoir bic ihany ampiasaina e. Isanandro. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2 ariary monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade ary Gino Tropical. Avec le bon lait frais d'un Tirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de chocolat. La crème des yaourts. Chocolat, le goût du vrai. Etsange ento takalo tavoahangy galana gaz vaovao be lay miloko maitso ny tavoahangina gaz efatra kilao anao taloha miloko volomboasary eny amin'ireo station galana rehetra eto Antananarivo. Tavoahangina gaz efa feno no menanao eny miaraka amin'ny détendeur maimaimpona ny 20 Jona hatramin'ny 20 Jolay mandritra ny andro fanentanana. Vaovao be
Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade, Gino Tropical. Gino. Ahoana tsara hoe Mahazo finday eno eo eo no eo ao amin'ny Société Générale Madagascar no misy an'izany miaraka amin'ny tolotra vaovao soafone tolotra fampindramam-bola izay ahafahanao mividy smartphone Infinix. Tsy vitan'izany misy appli SG Connect sy app avy hatrany findainao ahafahanao manaraka ny comptenao na manao virement ihany koa ohatra. Koa aza miantso tsony manatonaingana ny masoivo Société Générale Madagascar akaiky anao indrindra ahazoanao eno eo ny smartphone Infinix Hot 10i. Société Générale Madagascar, c'est vous l'avenir. Ho antsika taranaka azy zanakam-belezana isahafa tanterahana amin'ny alahady 4 20 ary 5 Jolay 2024 ny voka dehibe ny FJKM isahafa ko tongava isika ifanotrona ny amin'izany ao amin'ny vondrona Facebook FJKM isahafa ny andinindiny momba izany samy manomboka amin'ny 7 sasany fotoana. Shell no azo antoka satria fitaovana voamarina tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba halorana anao ny fatrana solika tena izy. RTJ amin'ny Val Maraina. Araka ny fotoana ny fanomezana dia tonga soamantsara indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao antsika amin'ny maraina ity. Alaka misy voalohan'ny volana Jolay 2024 manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina izao. Eo amin'ny raharam-pirenena avy hatrany no anombohantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny maraina ity mitaky ny fialan'ny ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra Andriamaorso Ramahery John ny syndicat ny mpiasan'ny posta nisy hetsika lehibe no totosain'izy ireo omaly tetsy Antaninarenina tetsy nentiny na natotosana izany fitakiana izany. Tsy navelana izy ireo niditra tao amin'ny toeram-piasany ity ministra ity fa nakatona avokoa ny vavahady rehetra nisy ny fitiofana kiririka sy ny fitabatabana teo tokotanin'ny posta nitaky an'izany rehetra izany. Tetrakilany dia miantso fifampidiniana ny sekretera general ny ministera fa aminy dia resaka tsy fifankazahoany resaka ny nahatonga izao hetsika izao. Eo amin'ny pejy politika mifanaraka tanteraka amin'ny lalam-panorenana ny fanendrena ny lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny parlemantera hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamahaso Omaly mamaly ny fanakianana izay ataony atoko mpanohitra milaza fa dia manitsakitsaka tanteraka ny lalam-panorenana izao fikitiana ny sata amin'ny feny mpanohitra sy faneken'ny ACC an'izao lalàna nataony antenimera entina aniliana ny hery fanoherana eto Madagasikara izao. Eo amin'ny pejy ny fitanterana araky ny tanterany Prime Ministre lehibe ny gouvernementazy nandritra ny fionany tamin'ny loholona ny lasa teo dia iroso amin'ny fampiasana an'ilay zotra an-dalamby hitanteran'olona eto an-drenivohitra manomboka izao isy araka izany zotra anankiroa iainga avy any amin'ny faritra atsimo iainga avy eo amin'ny PK0 eo Sorano amakivaky aniny izy ampefilo rehetra iny ary farany amin'ny PK12 any Amoronakona any. Ho an'ny faritra avaratra kosa dia iainga avy eny Alarby eny Angalo Anakazomanga iny ary ny farana eo Sorano ihany koa izany zotra an-dalamby izany efa manomboka ny asa fanamboarana anatotosaina ity zotra an-dalamby ity. Fa makasika ilay periferika indray dia nanambara ihany koa ny Prime Ministre nanoloanan'ireo olona fa efa voafaritra ireo lalana andalovany ity rafi-pitaterana ity. Efa miroso amin'ny fanomanana rehetra toy ny fanentanana sy ny fampahalalana ny tompona andraikitra sy ny mponina amin'ny toerana anaovana ny asa ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ireo toerana hipetrahany andy hamaharany izany fiandry periferika izany na ilay hoe pilôna zany dia efa miroso ny
fanadihadiana rehetra mahakasika izany. Tontolon'ny asa gazety sy ny fanatanjahantena nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ary voafidy ny biraoan'ny UJSM na ny fikambanam-be ny mpanao gazety eto Madagasikara mitondra ny anarana hoe Union des journalistes sportifs de Madagascar. Voafidy ho filoha tamin'izany i Serge Irsorasanda avy ao amin'ny gazety Gastar. Izy zany no filoha hitantana ity UJSM ity miaraka amin'ny filoha lefitra anakefatra izay hita avy amin'ny fahitalavitra, avy amin'ny onjam-peo, avy amin'ny gazety an-tsoratra ary avy amin'ilay atsotsika hoe presse en ligne na ny tontolon'ny tambazotra. Misy ihany koa ny sekretera jeneraly, misy ihany koa ny mpitahiry vola izay samy novidiana omaly tonga nanatrika izany moa ny solotena ny olafiky ny mpanao gazety nahitana ny filoha lefitra Didira Tsimbazafy, ny talet jeneraly ny fanatanjahantena Rosa Rakototsafy ary ny sekretera jeneraly ny komite olimpika samy nanatrika izany fifidianana izany avokoa. Fa eo amin'izay fanatanjahantena izay ihany amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity, tonga nitsotra ny maky ekipa-pirenena telo sosona handeha hiatrika ady any Afrika any ny ministry ny fanatanjahantena Timka Roberto Omaly sady nanolotra vatsin-dalana. Tamin'izany no nampatsiahiva ny ministra Timka Roberto ny ampo-pirenena larana 17 sy tamin'ny velorano nataon'ny filoham-pirenena ary nanambarany fa dia manantena anareo amerina izany ampo-pirenena izany amin'ny fanatanjahantena amin'ny fandresena mezimezina izay hoentanareo miverina eto an-tanindrazana raha nitsodrano ireto ekipa-pirenena malagasy 15 maki senior ho an'ny Abidjan, ny 15 maki senior vehivavy eo na amin'ny Kenya ary ny ekipa-pirenena U20 vehivavy, ny ekipa-pirenena U20 lehilahy eo na amin'ilay tournoi Bartef ao a-Kenya ihany koa. Nanainga omaly ariva moa reto délégationna ireto izay fiaramanidina manokana ny nitondra azy ireo ny azo any Kenya. Akasitrahako manokana imahandry tetry amin'ny tatsoroka teknika napita ny feo tany tokantranonareo tany bandy akamarandrana aby kosa no nanolotra ny vaovao mametraka ny veloma mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray samy tsara toko lasy toko vavy. Seria leobe rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao. Karaha mba misy an'izany ny sponsor tsy manino fa dinao nomena olona amin'ny andro mangatsiaka ty tena marina tsy mba misy hoe dité njavatra reny foroporona kely eo mamorona tsy misy e isaorana ny bandy akamarandrena abo nanome an'izay vaovao zay ary ny faranany tamin'ny vaovaon'ny rugby mola izy teo izay iatrehantsika ny fifaninan'ny raisam-pirenena mba hatongavana amin'ny fiadiana izay tompon-daka eran-tany amin'izay rugby izay tena efa niteny tokoa aloha ny tompona andraikitra amin'ny rugby fa aza manao sakaizan'ny mpandresy isika zay foana ny akabeazantsika rehefa kindendendina zay tsika hoe aiza no ahitana vola ahoana ny mpanohana tsisy mivaky loha tsisy sarotra be zany aiza no ahitana 500 millions d'ariary 10 mihetsy ariary 500 tapitrisa ariary no tadiaviny zareo hanaovany an'izay sarandalany zay makany amin'ny toerana hanaovany an'izy io. Ekipa anankitelo moa nandeha nakany de ny ekipa senior lehilahy, ekipa senior vehivavy raha tsy diso izay dia ny ekipa U20 ny anankiray latsaky ny 20 taona raha tsy diso ny anankiray ekipa zany anankiray mba tsy tentenenana foana de mitady an'izay vola zay ka efa nahita moa zareo raha tsy diso efa lasa dia tsy tianay no hoe sakaiza mpandresy isika ozy izy zareo avy ao amin'ny nivon'ny rugby vava ihany zany ka satria tsika tokoa de ohatra zay raha ity ka raha tahiny ka mitondra fandresena mitondra vokatra tsara avy any velany any ilay ekipa malagasy de tsy anay ny vato eny de anaovana fety be de anaovana oera eto seroa tsy maresy de mandany vola fotsiny zay le hoe sakaizan'ny mpandresy ka noho izany mba ialana am'izay rehetrarehetra zay de dieny zao de toano zareo ary maloto be ty zavatra tika le soratra le fetra am'le izy maloto be tena mipetaka amy tanako le izy ka ny resantsika teo moa momba ny vary zay tsy ho lany mihitsy ny zavatra ho resahana
raha ity vary ty no resahana mbola tsy miresaka vidim-bary tsika io satria ny vidim-bary de mampikaikaiky ny olona rehetra mihitsy am'izao hoe miakatra foana ny vidiny ary tsy mbola nisy vidim-bary hoe niena zany raha miena izy de miena kely eo 50 ariary eo ariary zato farafabetsany de aveo rehefa misonitra izy iny misonitra iny misonitra tsikelikely 50 ariary zato 50 zato fa io tsisy miena mihitsy raha tsy efa ano any mahazo 200 na 500 ariary any izy zay vao mba miena kely 50 indray na ariary zato de vao itombondreo ohatrohatr'izay hatrany ka ny vary gasy lay rojo mena iny ny tena lafo be am'izao satria efa mananonaniky ny 3 ariary mahery aza ny kilao tsy fatako ny kapoaka satria ohatrany tsy mividy amin'ny kapoaka ny eo aminay fa ny kilao 3 ariary mahery am'izao reny rojo mena reny de voatery tsy maintsy mividy zay mba moramora sy zay azo iorozanana ny makalioka zay anisany atsiarovako ny ray aman-dreny dideratsiraka hoe inona ndray ty makolika anareo ty tsy makolika tompoko ny fitenen'izy fa makalioka sy makajoany matio tsy misy an'izany rehetrarehetra zany fa ny vary zay hoanitsika io dia tokony anaovana andro pirenena momba ny vary inona ny tsy amoronany avy ao anivon'ny ministera misahana ny fambolena hoe andro pirenena ho an'ny vary tsisy ane zany nefa ny fiainantsika io itsika zay miteny io satria za moa le mamerimberina foana ny fototry ny kolotsaina de ny teny efa misy ane ny ray volana ho an'ny teny malagasy volana jona natokana ho an'ny teny malagasy kanefa ny fototry ny iainantsika eto Madagasikara io de ny vary ankoatra ny rano moa zany ny rano iny raisa zao tontolo zao fa ny vary iny anisan'ny tena fantatra fa ny malagasy no olombelona be mpihinam-bary indrindra eto ambony tany na de misy ary mifanentanana hoe misy zavatra hafa mahasolo vary fa tsy mety le izy ny olona tena miasa tena tsy mety mihitsy raha tsy mihinam-bary tsy efa nanandrana antsika nihinana mofo efa nohanitsika io mofo sandwich pizza pakopako ny paty isan-karazany io nandramana daholo ty karazana paty isan-karazany ty fa vary any hafa ihany ny vary vary malaza azy mihitsy ny hirany ty dakeny iny fiera fa malagasy zao koa tsy voky koa tsy vary vary le makamona aloha hoe fiera fa malagasy fiera vedy teny gasy fa ny fiera ne fa teny frantsay ihany ko fa ny fierana raha ohatra ka miera am'le olona fa noagasina zany ny fiera ny vary de tokony hanaovana ty mbola tsipiko foana ty teny ty tokony hanaovana andro pirenena anankiray za moa raha ohatra ka hoe tena azo atao de hoe iray volana ho an'ny vary inona tsy anaovana zany amin'ny fotoana fararano iny fiakaran'ny vokatra iny misy fiakaram-bokatra indray mandeha isa-taona eto Madagasikara eto fa ny vary de misy manao indroa isa-taona misy aza manao intelo isa-taona eto amin'ity Madagasikara ty zany hoe isaky ny efa-bolana eo zany de misy vary miakatra eo am'le tanimbary anankiray fatatsika foana moa zany hoe malaza am'zany ny any amin'ny faritra aloatra famokaram-bary malaza ihany koa iny am'izao faritry Marovoay zao famokaram-bary lemaka aloatra dia lemaky betsiboka ny ao faritry Marovoay fa misy lemaka maro be eto zay averimberiko ihany fa misy anisan'ny lemaka anankiray be mpamboly vary ny ao Andapa Andapa ao any rehefa ny Sambava misy ohatrany deboka zay ao rehefa miakatra anao miakatra Andapa tsy amoron-dranomasina fa aty ampovoan-tanàna izy district izy mameno ny sava ho lasa sava fa raha ohatra ka tsisy any Andapa izy de lasa sva fa i Andapa zany tena anisan'ny mpamoka bary be mihitsy ao amin'io deboka ao io ary somary ohatrany anatina tendrombohitra ao izy mankoatra raha vohititra ianao de ohatry mbola midina any fa iry amin'ny ilany mbola misy tendrombohitra anankiray ndraiky io izy zany aty afovoantany izy fa izy any amorontsiraka aty afovoantany izy fa izy any amorontsiraka fa io mpamboly vary be koa ny olona any maro be ny toerana fambolena vary any eo Vavatenina eo anelanelan'ilay croisement na ny fivilian-dalana eo anelanelan'ny Mahambo azafady fa diso Mahambo sy Fenorivo Atsinanana de misy fiviliana makany Vavatenina Antsikafoka no anaran'ilay fiviliana eo Antsikafoka zay anareo mila mitandrina tsara mamaky izy ka fa tsy hainareo mamaky izy manjary mivolagna fahatany anareo mivolagna hoe antsika foka fa anareo tsy foka
antsika jiaby tsy foka fa antsifoka izy fa tsy antsifoka ndray izy antsikafoka no agnarany toerany croisement eo fividianana tsaky ihany koa raha ohatra ka hitondra toka mandeha makany avavatena satria misy mpivarobarotra an'ireny le atao ramose atao inona ianao ramose inona ianao zay foana moforagna ramose moforagna hitanareo le amidy amin'iny avy eo Tomasina makany 10 point iny misy azy iny amin'ny tetezany voloiny iny amin'ny tetezana misy tanàna kely anankiray iny koa loloha tsy tadidiko ny anarany de eo antsikafoka koa misy mpivily makany plein de liazafo lemaky iazafo lemaka be midadasika be mihitsy zany fambo le mbarino eo anisany manana olana ihany koa izy am'izao amin'ny famatsiny rano na de hoe toerana be orana azy iny toerana iny dia misy lemaka anankiray io de ny lemaka mena be izay tondrahan'ny kanalan'ny Dabara avy eo Mahabo tonga any Morondava misy lemaka be mpamoka vary iny ary tamin'ireny krizina vary reny teto Madagasikara tsy mba nijaly vary zany ny faritry mena be na metraka fepetra mihitsy ny tompona raikitra tao atoerana tamin'izay hoe tsisy vary mahazo miakatra fa ho atsika eto ho an'ny fahavitatena ara-tsakafotsika ny vary aty amin'ity faritry mena be ty dia rehefa misy mitondra vary dia sandaina ambony be ary amin'ny ristorina ry atao ambony be ny santany mba hampihemotra an'ireo mpamondrambary miakatra makaty satria samy sahirana ara-bary tamin'izay fotoana zay teo amin'ny folo taona lasa teo angamb'izay tao amin'ny faritry mena be io toerana anankiray zay tsy de be presaka ihany koa aty andrenivohitra ty mpamoka bary be ao Toliara ao lay antsoina hoe lemaky fiherena sy lemaky taheza tao nisy an'ilay antsoina hoe CDFITA tamin'ny fotoanandro société d'exploitation de la plaine de la fiherenana de la taheza CDFITA zany zavatra zany de toerana fambolem-bary be mihitsy any Bezaha eo amin'ny 500 kilometatra mialan'ny Toliara eo mianatsinanana avy eo Andranovory no mivily ho an'izay fa nahita zany toerana zany tompoko ho an'izay mbola tsy nahita moa zany de azavazavaina amitsika eny ka Andranovory eo zany iha mivily mandeha gauche la baka Tananarivo ato iha mandeha gauche agny la ohatsy iha manohy magnatimo agny le avy Betioky iha le mahazo any le miboaka jusqu'à ampanihy agny le miboaky jusqu'à Fort Dauphin agny lala igny fa alohaloha ao misy lala zay alohany itsofohanao ny tropique de Capricorne satria mandalo ny tropique de Capricorne iha de mitsofoky mandeha gauche am'izay iha mijotso ny Vatolatsaky le avy agny iha any Bezaha any lemaka be mihitsy fambolem-bary ary any no anisan'ireo manana anyreto antsoina hoe service civique reto le miaramila misatroka maitso le mpamboly vary fa tsy fantako moa ny fiantsoana ny service civique am'izao fotoana zao fa mitovitovy any miaramila misatro maitso sy misatro mena any no misy fambolem-bary midadasika be mihitsy ary mpamatsy any Toliara amin'ny legioma i Bezaha ianareo mieritreritra hoe Toliara zao tany maty ao tsy tompoko tsy tany maty Toliara fa tany velo soa iao satria laha ohatsy hoe manontany nareo mba velonany ve ny karoty mba velonany ve ny ino koa ity laisoa ny ovy pomme de terre manko ty fikahihana azy tamin'izay tamin'ny pomme de terre misy pomme de terre ve ty any misy pomme de terre misy raha iaby zay hitanao Antsirabe ao misy any ankoatsin'izay mbosoa biby mihitsy ny hoe ny vokatra avy eo Antsirabe no makany misy ka misy tena misy ny avy aty Antsirabe tokoa aloha sy ny avy aty Ambatolampy tonga any Toliara fa ny tena anisan'ny mpamatsy ny any amin'ny faritra atsimo de ny ao amin'io Bezaha io fa tsy maharaka ve mbola tsy maharaka ka tsy maharaka satria midadasika be ny antsoina hoe faritra atsimo fa ny tena tanàn-dehibe zany amin'ny ankapobeny de mbola ny avy aty Antsirabe itoniky poireau satria be de be isan-karazany tsinona ny legume ao ry poireau ao ry anandrebaka kosa angamba mba vita avy any atsimo any tsy afarina avy aty Antsirabe aty ny petsay sy ny anandrebaka reny ny courgette fa zahay baranjely ny Toliara zao bevata baranjely any tsy raha manahaky baranjely atoy kritikritika kely io ndra i courgette reo courgette koa any bevata koa courgette concombre reo tena farany zay mety any fa toy koa tsy manandra fa ino atamatavy eo zao misy bandy zay talohanay promotion talohanay namboly courgette concombre tatamatavy tao fa lanety la bevata biby la ataona honity fa lafa hentenao amizay hoe mba manaova concombre nareo rozy poniny Tomasiny tsy raha manao rozy satria rozy zany fa tandremare amle filany isanandro ty anay toy misy poro ny tamatavy toy ty ato fa toy fa velomanay eto zahay mivelo amy poro toy ato tandremo fa ohatran'izany fiteny Toliara azy fa tsy de eritreretona fa hiteny ratsy zany ohatran'izany
ny olona rehetra zany efa manana fahazarany ratsy amin'ny fomba mampanao tsy hoe fahazarany ratsy fahazarana amin'ny fomba mampanaony de tsy mety anray zava-baovao mihitsy fa ny concombre tompoko de anisan'ny tsara any amin'ny any anindrana sady ngeza no mitsiranoka tsara ny concombre koa moa le tsisy zavatra hoanina rehefa nanontaniana ny nutritionniste hoe inona kay ny zavatra mba hoentin'ity concombre ty tsisy vitamine C farany zay kritika kely ao anatiny ao fa ny 570 isan-jato ny concombre de rano avokoa H2O avokoa fa naisana zany aza satria mameno kibo le izy fa tsisy ninina hoentina tsisy calorie hoentina nandray azy tsisy siramamy izy nany kely azy tsisy fructose nany kely azy zany hoe tsisy glucose tsisy protéine tsisy ninina mihitsy fa de mamenomeno kibo ao izy de ny voanina concombre moa zany de tsakotsakoana ny voanina concombre raha tsisy ninina indraindray rehefa hoanin'zay ary ny concombre le izy tsy maintsy tapahana kely le lohana concombre iny de kasokasoana manala le fotsifotsy iny fa rehefa miteny ela be amin'ny Fantaranarivo oatra zao misy concombre eto mivoaka eto concombre ray rehefa miteny amin'ny micro ndray rehefa le manao fanentanana amin'ny micro SM58 micro amin'io ka rehefa miteny ndray zala hoe lasary karoty misy mipitika ao anatin'le SM58 le makarakara vinjany isokirana an'iny tao raha be ndray iny fa raha lasary karoty mitsofoka ao tompoko ohatra nireny misikotra kankana reny misikotra manalavalava fananona faritra Sofia ve ianao tam'le faritra ny faritra Sofia ndray koa de misy koa misy daholo na mandry tsara na bifandriagna na bialagnana maro ary anisany manana ny antsiny hoe vary magnitra zareo any ary ny vary amin'ny faritra Sofia lafo le vary fa ny zavatra teneny zareo hoe tsy atakalony vary avaiza mihitsy ny vary avy any amin'ny faritra Sofia tsy atakalony naizanaiza satria na misy olona za mandeha makany andafy olona avy amin'ny faritra Sofia ka hitondra vary avy ety izy tsy maintsy vary avy amin'ny faritra Sofia ny azy ary misy manavatra olona tsy avy any amin'ny faritra Sofia hoe zay hitondray vary magnitry tsy haiko anaran'le vary magnitry ina le izy zany na hoanina tsisy laoka aza ohatra mety ohatra milay tsara fa izy manitra tsy manitra ranomanitra tsy manitra savony manitra fa manitra vary hainao hanimbary misy hanitra hoentin'le izy mafinaritra zay le izy ary mampite hinana ary zao no atao hoe akondro double katakata roe zao akatakatanao zegny katakata double hainao ke anisan'ny zavatra tsara raha ohatra ka hinana katakata ao Mahajanga de le katakata endasina efa nanarana zany ka matsirairay avy izy somary malezolezo zay ary azo atao mihitsy ny mividy azy Androany Ariva eny Mboro Mahajanga io resako io vidinao izy Androany Ariva de hoentinao miakatra aty Antananarivo fa tsy simba io na 2 andro na 3 andro na 4 andro ao aorianany atongavanao aty Antananarivo aty satria finosinao tsara le izy moa zany tsy finosina sachet fa atao taratasy le izy reo akondro endasina eo amin'ny bord reo mamy le izy tsara mihitsy ary tsy de fanaon'ny olona aty Antananarivo akondro masaka io fa io koa misy zavatra anankiray misy manao ino moa pakopako misy manao pakopako any 67 fa ohatrany tsy mahafapo fa ihany pakopako ny Mahajanga rehefa samy hinana ihany ary ny zavatra tsy de fantatry ny olona eto Antananarivo koa boantamo hainao boantamo zay haleroa boantamo anao mahay boantamo anao haleroa anao mihina boantamo zegny miaraka amin'ny brochette ndraiky mosipa mihetsika aby leroa le gotinao jiaby zay ny nahatonga ny mosipa mandady mihitsy rehefa miala mandady sady mbola asiny le labiera koa le izy mosipa hainao koa mosipa anao tsy mahay mosipa mala olo mosipa aby tsy hainao honora zany leroa tsy olona tanianao ino moa zaka tsy hainao honora ino zaka jiaby hainio nanontanianao zaka mbola tsy misy aza hainy mosipa zany mosipa alainao le tripy fa io tetehinao madinidiniky tripy io miaraka amin'ny tsinaikena miaraka amin'ny vorovorokena miaraka amin'ny maso tateliny jiaby koa boka eo amizay atohitohinao amin'ny vina masikita brochette igny alefanao jiaby endasinao amizay atonontononao amizay izy ty directeur par intérim mikaiky zao ty endasinao amizay izy atonontononao eo fa io mafy fa io tsy maintsy misikotry nify anao boka eo io faran'zay tsy tiany faran'zay tsy tiany kiraronao iny mosipa tsy tafidy kiraronao boka eo
eoa katakata double katakata andesin'la olo timako oa ka izay nataotsika sidina fohifohy ny era Madagasikara teo satria anisany mamboly vary daholo eran'ny Madagasikara io ary inosy be zay eritreretintsika fa hoe mpamboly graminé ihany ao anatin'ny famille des graminé ny fary ao anosy be fa mamboly vary kio ny ao anosy be Helville jamanjary jiaby igny jusqu'à andilana mamboly vary olo jiaby misy tsy maintsy misy mamboly vary misy faritra anankiray naiza tany antiananao tsy napoiziko mihitsy le fidadasiky ny fambolem-bary de tany afarafangana misy koa any satria raha mandeha amin'ny lala-pirenena de misy an'le eucalyptus am'zareo le mandalo amin'ny Barcelone fa Barcelone City tsy tazana mihitsy hoe misy fambolena any ambadika any fa rehefa nandeha amin'ny fiaramanidina maniry amin'ny sisiny iny niaoli eucalyptus niaoli reny le ohatra misy hodiny fotsifotsy matevina be kininy rano no fiatsonany igny any Mananjara mamboly vary any ka foana ny niaoli gamotsy kinindrano foana tsy fatako ny fiatsona azy any faritra hafa ka fa ia mako ka sy malala fa sy Mananjara ka sy malala biby afa sisao fa midadasika be ao koa misy faritra anankiray any Vavatenina misy lemaka ngeza efa ndrasana teo iazafo ny anaran'iny lemaka iny lemaka iazafo avy eo atsikafoko amin'ny vily makany fa mitovitovy mantsy ny endrikendriky ny fidinana makany Vavatenina sy ny fidinana makany Andapa tovitovy reo fidinana reo midimidina be any de fambolem-bary ny ambany rehetrarehetra iny mamboly vary ny gasika tena mamboly vary ary ny fambolem-bary tsy mitovy satria misy vary zao any faritra atsinanana Madagasikara iny misy ny ambolen'olona amin'ny antsoina hoe tavy zay efa tsy amporisihina loatra intsony mamotika zava-maniry aloha zay vao ambolena le tavy voly vary antanety efa tiako hoe fabrika vela hono efa hamokatra vary efa hamokatra hitako zany toerana sao de namana olona tsara zany andefa zany fa namana olona tsara koa ny manao any mamboly any izy ny tavy mako raha ohatra zany zany le izy de hoe matavy ana zany le tavy matavy de raha anao le izy tatavy de raha izy satavy ka ny tatavia akavia amin'io fivoahan'ilay ranona Papa, t'as les photos d'anniversaire de maman? Oui, regarde sur Facebook. Non, je vais juste voir les photos. Regarde sur Instagram alors. Tu veux juste pas imprimer? J'ai l'impression d'être plus connecté que toi. La meilleure connexion pour mes réseaux sociaux. Désormais, tu peux renouveler ton forfait Akama Up 2 fois tous les 2 jours. Akama Up, c'est 1 giga de Facebook, Messenger et Instagram pendant 2 jours. En plus, tu as 30 minutes d'appel vers tes numéros famille. Tout ça à 500 rials seulement. Appelle vite le 222 étoile 33. Orange. Menai anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha ay sady afaka ichargena finday TV homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 Baobab Plus, un goût azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ao tsara daholo ve tonga indray ny ririnina zaraiky reto tsy ambaratelo reto ianao ilainao amin'izao fotoana izao vovotry noho ny Orléans Chocolat anombohanao ny tontolo andronao tena manome hery sy tanjaka noho izy be calcium sy zinc rehefa le matsiaro nono indray dia asiana mini choco aoka fotsiny feno magnesium amin'ilay ilain'ny vatanao mihitsy ary pecto efa tsy misy vina aminao intsony ilay mampafana amin'ny andro mangatsiaka ihany koa atanjao dieny izao ny vatanao miaraka amin'ny vovotry nono olé mini choco ary pecto ronono velona avy any Antsirabe crème mariatra tsara tsiro mokazo hafakely miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany zany rehetra zany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao
citron meringué, fraise banane, litchina vanille. Mariatra avo roeny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Zany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Karibotel domaine manerinerina Ambohibao Ambojanaary dia manolotra anareo best of party miaraka amin'ny tarika kika sy général ny sabotsy 3 jolay manomboka amin'ny 2 ora sasany miaraka amin'ny DJ Yatang misy snack, ria, cocktail, coin bar, photobooth amin'ny fotoana io fidirana 2 alina ariary. Contact 02022 629 31 033 15 629 32. Point de vente Karibotel Analakely. Etsy ange ento takalo tavoangy galana gazy vaovao be lay miloko maitso hita vangana gazy efatra kilao anao taloha miloko volomboasary eny amin'ireo station galana rehetra eto Antananarivo. Tavoangina gazy efa feno no menanao eny miaraka amin'ny détendeur maimaimpona ny 20 jiona hatramin'ny 20 jolay mandritra ny andro fanentanana. Vaobe, Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade, Gino Tropical. Gino. Trinquons et levons un verre Coca-Cola au bon repas et à la bonne compagnie. Achetez dès maintenant 2 bouteilles de Coca-Cola d'1,5 litre et obtenez un verre collector gratuit. Coca-Cola, ensemble, c'est mieux. Sodrivotra! Sodrivotra! Tsy ravinako ia ny endrikalatra reny moa atao hoe endrikalatra maro isan-karazany sady maranga sofina masepitra matevina dia matevina tokoa ity fiarovana arovava orona ity ary tena azo antoka amin'ny tsy idiran'izay karazan-javatra tamity. Za moa miarabantsika menakafo tsy maty foa manaina dia zay foana ny any moa zany tsy maintsy fiaravako. Miarabantsika tsy maty foa manaina dia misaoran'ny tompo mbola nomeny tombonandro ka dia za moa natarana io natarana io io karazana anaran'ny foko anankiray io natarana io any amin'ny faritra Venezuela any dia ambanimbany voatra koa enzana any disela eo amin'ny elanelan'ny Brésil sy any no misy an'io natarana io tsy mandray kely any Amazonie zareo dia nisy vaovao nanahitrana moa zany dia nandalo tany ambany jery hoe inona lisy dia tsina moa zany zao le vaovao nanahitrana io fa hoe nisy somakorotana kely teria Taninarenina dia mba tena moa mba manao mpanao gazety sandoka ihany dia nandena kely any jery ay resaka tao amin'ny resaka postra le izy zany hoe nitokona zany zareo tao amin'ny fangaly ty zany io nitokony zareo satria ny antony nitokanany zareo mitokona zany mpiasan'ny postra mitokona mpiasan'ny postra omaly dia tsy navelany niditra tao mihitsy ny ministra zany fa nisy zavatra maromaro le faiza mibro an'le ministra ao am'le akaikin'le ay le ry Antaninarenina ry ambony ery moa zany le vonamboarina le trano azoko le zay dia nanontaniako efa inona ny antony sy mba liana zany tamin'le izy satria misy efa tantara be dia be efa henoko efa hatramin'ny elaela ny resaka fangamo dia efa henoko ihaniko le tantara dia nakanya zany fa mba liana zany tamin'le tantara azonao le izy dia rehefa aveo amin'izay hoe aina ny tena mampitokona ny zareo dia resaka kitrano an-trano sy kiavakiavana aloha zany ny voalohany ry zanakanabavy menakavy zany hoe resaka népotisme izay efa tokony tsy fa ny tena natonga n'ilay korotana dia ilay hoe ho lasa ny vazaha ny vadiko hoe omena vazaha atao fitantanana privé ny postra dia zareo nefa tsy nanaiky amin'izay ny mpiasa ireo tsy nanaiky zareo ka tsy nanaiky zareo satria andriamato ministra aza manao zany satria zareo zany te ampiseho hoe mahavita anie za efa tsisy an'izany
Mavity zay fa fanga tsy maintsy zany foana le izy io mandeha foana fa arakaraky ny mpitondra ny mampandeha sy tsy mampandeha an'io. Rehefa hainao mitondra an'io de inona moa zany ny tena asan'ilay ny ao leo ministeran'ny postra sy fifandraisan-davitra zany ve zany postra sy fifandraisan-davitra de tena mba tsy fahenoko mihitsy zao zany eny fa hitanao zany ny ministeran'ny zao rano sy ny ana de manao fa mihetsika zany asa za aloha tsy mahafantatra tsy de mihetsika izy na mihetsika fa tsy fahenoheno mihitsy le izy zany na ty amin'ny lafiny ara-baovao fa ny anaran'le postra nge zao fa le miova raha atao am'teny frantsay de hoe ministère de la poste de technologie de développement numérique zany hoe itsika le menimenina eto le am'le resaka hoe misy fréquence manindra ny atsatsika de any am'zareo ka le tsika le menimenina hoe mandeha le miteny larisa sy anina maraina sy godara de misy manao hoe amin'ny anarany tompo de io za miteny le devoly reto de any olona ny devoliny de aika ry zareo manao an'izy io de le zay antony zay satria ao anatin'ny postra ny misy an'lay inona moa ny anaran'le teria large vita aloha iny raso aloha rabe eo de lasa mivadika hoe arteka izy zao andraso aloha efa nahitan'izay tamin'ny gazety le ty za omerty izy taloha omerty taloha lasa arteky zao de ny arteky mpiara-miasa akaiky amin'ny ina moa zany tambajotra ny radio ny télévision azo lazaina fa hoe miaro ny anina vely ty reny miaro ny tambajotra ve reny tokony miaro ve ny arteky sa mifanoatra am'izay hoe miaro ny radio ve ny arteky kosa aloha sa manenjika miaro izy ka manengano anao ao dolo izy fa izy zany tokony sady miaro no manenjika izay tsy ara-dalàna fa lasa manenjika an'izay ara-dalàna indray ge zay zao le olana de iny hatramin'ny fanindrena lay talian'le arteka no mahatonga ny zareo manao an'le grefy satria tokony mandalo conseil d'administration mandalo ino moa le manao an'ty le recrutement international ohatra zany le fomba filaza azy tokony misy offre ka fe zany misy soratra ngeza be miala ianao andre mitoronisitra misy aiza misy miala miaraka amin'ny sifle tsy faka soronymaly ngely izy nitako hoe de zay ny tena nanaitra anary de sendra nandalo teo de mbola hitako eo zareo de manotaniko zany mba manotanitany zareo zany mbola manao zavatra mpahendrenao manao fitangoronana jeu tangorony ty tangorony ilo tangorony fa ny tena de le izy nge lasa nanampy an' zareo ny syndicat ny piasa ny ministera ny syndicat de izy io zany misy zavatra mararo mahatonga ny ankizy mitarainy de misy marary aminy de zay le izy ary de miteny mihitsy zareo hoe mba alefaso mba ho reny tompony rehefa afaka le ministra de matsiaro sambatra le fa zareo ny teny hoe miteny an'izao hoe asavy manadiady kely aloha le ao am'zareo amin'ny ao ambony izy filazany azy mba tsy hoe eno an'izay feon-dakiloso tokana nefa nefa tena mandinika ianao de nanomboka ny postra de manaraka ny syndicat de dikan'izany tena misy zavatra maharary mitoko de atsona ny mpanao gazety rehetra mba hitanao mba andalindalo eo mba manotanitany kino vaovao ve meneny vaovao satria zavatra zany nge tsy azo tsinitsiny aviny ary matoa manao an'izany reo olona de misy antony ao fa tsy hoe akory andeha andany fotoananao an'io izy ary izy rehefa tsy matahotra zay izy nanao an'io de efa vonina izy zany amin'ny angady sy ny arona ary ny lakolosy tsy mba maninona ary mety an'zareo feon-dakolosy tokana ny anina nefa izy misy lakolosy maromaro ny tena tsy tiany zareo zany le hoe anovana an'le statut zay zany misy hoe statut an'ny ministera zany ovaina ho lasa ino moa zany filazana zany ho lasa SA lasa société anonyme fa nga io ministera tsy misy lalam-pandroena mafy azy de tsy fantatro rangaty fa mangididy zany lakolosiko zany le aza mpanino koa mpanino koa la mangididy ny lakolosy koa de misy maharary zany matoa mitaraina ny ankizy foany zay zany le izy de tsy haiko koa zay nahatonga ana mokamoka tany fantatro ny antony nandalovany lahatany le tsy ohatrany hoe nahaliana natapoka zany le izy satria za le menina am'le aorina koa na orisa tana za rehefa tany any anandre le mpanala zaza ny natarana eo anany eo eo atapin'ny soraka eo
mpanala zaza tamaraina fa tangoron'olo zany le ankizy koa zany le sorona le andeha hianatra eo tsy mba hoe afaka tonga de hoe misokafana varavarana tonga de misokafana varavarana tonga de mitsokaingina le ankizy mandeha le fa manala zaza eo zany le ray aman-dreny mpianatra eo matotra be nino an'le izy Larissa fa mieritreritra hoe mpanala milaza zavatra marina ka mijanona le fiara de manala le zaza reo de hianatra ato de mieda be satria indrendreva izy ao anatin'le fiara anankiray misy zaza maromaro mivoaka miala ao de lasa iny de mandroso resany fa tena de fa misy inona fa misy inona hoe misy manala zaza eo reto mpanala zaza reto tena atarana ela mihitsy ka zay natonga atara teo zany le mpanala zaza eo tapony soratra tena antony nahaliana ana tam'le izy honorasy Larissa Francis efa lasa tena nantony nahaliana ana satria ohatra nisy tantarany toy zay izy io zay ny tena nahaliana tadidiko tsara mantsy tam'izany fotoana zany tsisy ataoko afa-tsy miheno radio satria za voan'ny coronavirus tany eny hôpitaly de tam'izay fotoana zay misy an'le hoe mahazo mitondra radio moa zany ny olona tsy salama any amin'ny hôpitaly ary azo entina rehefa ohatra ka mifanaraka ordinateur ary azo entina fa misy ny hôpitaly indray ohatra ny ile hôpitaly privé ry anany ry tsy amahazo avy tsy amahazo fanoatra ny zava-misy zany hôpitaly privé matetika nefa fianao indreny anatiny tsisy ihany fa tsy mahazo mitondra ny hôpitaly mpanjakana indray mahazo mitondra ianao raha ohatra ka manana ka tam'izany fotoana zany tsy hitondrako le izy nene le be vody be reny le télé le manana arrière pensée reny de tsy noetiko le izy fa raha le fisafisaka de noetiko fa tam'izay fotoana zay tadidiko misy hoe nangataka le député anankiray hoe anao enquête parlementaire tam'izay fotoana zay mikasika ny reto tafiditra ao anatiny koa moa zany kay tafiditra ao anatiny io ny telefônina koko eny ny tambajotra mpifandraisana evatra zany hoe ny orange mpanona fandarana ny airtel ny telma ny ina le anankiray le manga ena le manga laine mbola misy anankiray bip ireo zany hoe tamin'iny resaka hoe député iny ny député de manafika an'ireo telefôny reo hoe ianareo de mangalatra amin'ny sarany lafo be patati patata de namoaka tokoa reo moa zany zao miara mirona fa raha reo koa miteny ndao raha angatsika tsisy sokatra aloha enjana be ny olona rehetra mampiasa ny doly raha mitambatra reo mpanao telefôny reo de miteny ndao tsisy sokatra marina hatram'le olona le mpanenjika azy miteny inona misokafona fa raha reo nikiatona hoe tena enjana ny tantara mandeha eto ka ry zalahy reo zany natakeny tany amin'ny zalahy député any nanafika an'ireo tadidiko iny fa mbola nisy anankiray nanafika andro zareo koa de ny izy koa ty nanafika andreo ny ministera ve nanafika an'ireo telefônin'ireo koa to nisy anankiroa nanafika ka le amin'ny ministera hoa le artek de le artek koa nanafika de ka ina moa zany tombontsoa tediavin'ny olona anankiray ve ao anatin'izany sa hoana fandehan'izany fa le izy moa de misy mandefa amiko eto am'izay ara le sary tsy afaka alefako ty ka ahoana nandefasako sariny zareo anetana rena ny sary le atao hoe fangatahana na hoe revendication zany de tsy afaka tsy revendication mpiasan'ny poste sy ny syndicat ny ministera samy hafa moa zany ministera amin'ny poste sy mipiasa amin'ny poste miala ministra miala ministra enjanaalizy zany fa na de nanontany kosa aloha za hoe efa nisy ngany fifampiresahana de hoe zay hoatray efa impiripiry mo atry ny taloha zay moa zany nitanjony zareo angambany raha efa mararo ali izy matongo taky an'izany fa raha ohatra mbola zaka ihany angambany izy tsy nitaky rasoloha ny tany an'Raimbosy inona ny atao hoe bantsilana zany hoe ny bantsilana ve tsy maintsy vakina izy ireny satria tsisy afa-tsy zay le izy mavaky bantsilana zany hoe alohan'ny amakina le bantsilana tsy maintsy mibotsiny izy
Fa tsisy hoe zahatra tsisy hoe batsilana tsy mibontsina fa matoa zany le izy hoe batsilana mibontsina mety an'le izy de tsy mahasepy tenisany tsy mahay an'le izy mandro zao mahitako manao an'le izy eto de zavatra misy poche d'air ny ato e oui ino raha ataony de maventy oui arô mbola tsy nahita raha karaha zany an-tegna tiry manako ako oui aketo anao miteny hoe aiza nareo mbola tsara ino vaovao fa maninona le izy dokotera no miverina tsy zany mamerina an'le izy fa le ako miverina defa rahantsika miresaka amin'iny poste mbola raha misy raha mbola misy SMS tonga amin'ny totony eo de mbola teneniko ihany le momba an'io fa mbola tsisy elo ny zavatra mantsy rehefa za aloha lina tam'le izy satria ny antony za miasa ato amin'ny radio dia tiako namako ity radio ty malahelo foana zany rehefa mieno rehefa ohatra ka mandeha amin'ny fiarakodia mandeha ndray za ma tsy pakany ambanivohitra foana de ny fombon'le lalana eny afa ny enonao zavatra hafa ny hira mandeha alefa zareo ty vare ny zavatra enonao rehefa mandeha miala kelikely fotsiny ianao fary jesosy no efa nilaza de gaga be mandefa an'izanytsika de kaya le ao anaty ministera raha ny taovanao ty ohatra ny taoko hoe tsy misy tomomba tsisy tomiky fa maventy loatra afiry moa ny zanakao rombefolo verimbery manako ako rombefolo izy izy de tena rombefolo ahoana tsy zany mantsy fa zay niteraka voalohany de kambana de hoe vavy le izy de teraka faharoa andao hitsabo lahy isika de kambana telo vavy ihany de tsy nety mihitsy mora am'zay fa hoe mbola hitsabo lahy ihany zay de kambana efatra vavy ihany de hoe ajaonony am'zay fa tsy efako tsony ty fa le ry niteraka lahy no nefa tateo rina de ozy izy le bandy naman'le ry ohatrany ao le tarian'le bakely zanga mijery tariany ihany fa ao am'le fika ihany jereko aloha tena lave laha ty zany de raisiko foana le izy efa ty zaza efa heritana mantany zalahy ohatrany ahoana ty ny volon'le zaza tsy hitako zay volony ihany fa ao am'le fika eo ihany jereko tena lahy raha zany am'zay rehefa elaela de fa ny mahagaga ny rombefolo zareo fa ohatrany feo ambavy daholo ny ohatra tato reo daza be tamreo zaza reo iviky daholo le anaran'ireo zaza reo viky tsy mahita le vehivavy tany mahajanga le nanao zany de fa maninona nataonao mitovy daholo de am'zay tsy zay vika le maniraka ohatrany ange de lasa voatona daholo aloha ny rehetrarehetra ka ny famadika mihitsy ny zareo viky mihitsy ny no anaran' zareo rehetrarehetra fa ny anazy misy hoe viky rasoary velo viky rabe mananjara misy viky azafady le namako zay mety fantatrike eo mety nianatra taminy sasany tam'zany le namanay zay enimbavy izy misy noro daholo ny anarany noro de misy hoe noro tina noro seheno noro lalaina misy noro daholo de nefa zareo any am-pianarana samy hafa any noro daholo ny anarany ka manahirana reny an-dalana zany hoe noro miara mitodika izy ndraiky izara zany le watsona fa le izy arakaraky ny ray aman-dreny zao fa fantatry le akizy zany le izy raha miteny izy hoe noro de le voalohany zay noro le farany zay ory noro le faharoa zay samy mana raha vao noro le izy izy roa ny tonga le kambany zany rehetrarehetra zany fiainany fa ny teo amin'ny atao hoe lafiny ara fanabeazana nandeha resahana kely ihany aloha satria nahita tamin'ny gazety hoe hiditra makany amin'ny grande vacance ny ary misy efa ny klasy intermédiaire moa filazan'ireny ny betsaka nefa natsahatra tamin'ny fahadimy roapolo volana jona de iny fiafarany fa manomana fidirana sahatra indray fa tonga ny fourniture ny any amin'ny sekoly vazaha na ny miteny anglisy na miteny frantsay volana ho ny fidirana
efa hiditra amin'ny fidirana ry zareo zao. De ny manao fanadinana no amin'ny herinandro anao tsy amin'ny herinandro amin'ny farany 2020 volana jona moa tsika tsy fanomboka ny efa juillet zao tsika jolay voalohan'ny volana jolay andro Eurovina zany fanadinam-panjakana CEP ohatrany amin'ity jolay ity le izy tsy amin'ny herinandro tsy fantatro tsy manana daty ny daty ato anatin'ity anaty zao le ty zao le an'le zokiny eto ny tonga ny anany ty le an'le zandrony ty le amin'ny mamany zay ny daty ato amiko ia ny fanadinam-panjakana mahakasika ny taranja fanatanjahantena dia toa efa mandeha daholo ho anareo izay mbola tsy nahazo ny convocation na ny taratasy fiantsoana aza mikoropaka ianareo fa ho avy ny taratasy fiantsoana ho anareo raha ohatra moa ny zara tena mampikoropaka ny mpianatra eny an-tsekoly dia ny fahitana ny namany efa mahazo convocation nefa izy mbola tsy nahazo na ny sekoly rehetra mihitsy miara-tsy mahazo fa ny terminal hafa any amin'ny sekoly tsy miankina hafa ohatra na sekoly mpanjakana dia efa nahazo convocation ka antanio re ny anareo ray aman-dreny zany antanio ny sekoly hoe aizytsika manao raha Bearvely ve sa Jules Ferry ve Nanisana ve Peflo ve misy faritra zay le izy fa tokony efa mahafantatra fa le izy raha ohatra ka ny baka aloha dia misy hoe aiza ny série A dia série A rehetrarehetra ary indray amin'ny baka ary daholo ny série C dia ny teknika atsy ny anina mandray azy amin'ny talata izao ny CEPE misaotra tompoko misaotra raha tsara isy dia mba iangaviana zany tsika mba hanaja ny andro talata anaovan'ny ankizy kely fanadinam-panjakana voalohany io inona moa ny antony itenenana an'izany dia tsy inona akory fa ireo fiara izay mandalo manamorona ny sekoly ny taxi be ny ireo ihany dia ny mpanosika sarety le miteny azafady misy le mpanosika sarety mitabataba akoatran'izay andro receveur zay any mitabataba ny avelany satria ireo dia olona mpiantsoantso ireo ny toerana misy an'izany betsaka ny sekoly manamorona ny tena hitako hoe tena vomafy indrindra le fiasan'ny lataloha le otammenana eo afasakosina tena vomafy mihitsy eo aloha tena nisany tena voe fa marina ke le tenin'olo raha tandrem-pandina efa zatran'izay le ankizy manao devoir manao composition manao DS efa mpianatra tao dia efa zatra dia afindranao ary amin'le manginginany ao an-tanàna iny izy tsy mety mifantoka mihitsy izy satria izy te aheny foana an'le taza be tena ratsy ary iny moa le efa niteneniko teto foana fa tsy manina fa averiny fa ny zavatra sala amin'ireny zany tafiditra ao anatin'ny atidohan'le zaza ny feo hafa akoatra ny feo an'ilay mpampianatra izay lasa fahazarana rehefa niteneniko teo tsy maheno mihitsy ty larisa ty loanao variana mijery an'le sariko milay tsara io dia zay foana mahavariana zany hoe aza tenenina raha ohatra zany ka nisy mpandrafitra ao ambadiky ny EPP ka mikapoka ohatr'izany foana mpandrafitra ao ambadiky eo dia ny mpampianatra eto mampianatra ihany lasa zatra n'iny ny sofin'ny mpianatra mandritry ny taom-pianarana efa zatra pakipakipaky tsofa malelay zay moa le izy ry mandry tsofa malailay efa zatra n'iny zany ny sofin'ny mpianatra ka rehefa tonga ny examen tsy maheno n'in'iny izy fa tena tadiaviny iny ny zavatra hafa indray ty anao raha misaotra betsaka tsy ny fandarana rivotra sy ny RDJ dia misaotra ihany koa fitondram-panjakana ho an'ilay mpiasa izay tavela tany Amerika nahazo alalana ody zareo ary tonga amin'ny alady zao fa ny ilay marary ireo marary any Inde kosa izay nanao évacuation sanitaire mbola tsisy resaka mihitsy ny amin'izareo
ireo nefa ny tena faran'izay mijaly indrindra eto ambony tany ndary satria efa lany vatsy lany tafita voarendrika zany le olanao am'zareo efa voatsabo efa vita ny zavatra rehetrarehetra tsy afaka mody lany vola nefany tsisy fiderana fanafody moro ihany enjana be lo afitra tamin'ny zavatra ray fa maty amin'ny zavatra ray de io zany mbola anaovantsika antso avy any zany io anina io inona ndray ty zao de toy izy aloha toy izy sarotra ka sarotra be le zava-manjoany zareo am'zany raha zany fitantaran'ny Erika azy zany zany hoe ry zareo moa zany afaka mody fa tsy afaka mody izy noho ny tsy fananana zany ve le izy le any Inde afaka mody izy fa tsy afaka mody tsy afaka mody izy fa tsy afaka resaka sisy tany any am'zareo de sisy tany aty fa raha ohatra fitondram-panjakana manome an'le taratasy ohatran'le any Amerika io de afaka mody zareo zay zany no endrasany le misy taratasy le mijanona any zany lefa tsy fananana intsony tamin'ny herintaona tsinona ilaresa rehefa andresahantsika teto hoe nisy anakiroa vita transplantation rénale maty satria tsy nanambola ividianana fanafodintsony ny karana sy alala zany raha tsy manambola ianao mody zay ny anazy de dokam-barotra menay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha ay sady afaka ichargena finday TV homme 5000 de azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra le sary tamin'ny anniversaire maman zany tonga amin'ny ampehako zany oa dray to tsisy ninona akory zay kosa angamba dada oala sy eo amin'ny telefônina foana afa ihany manana safidy maromaro arak'izay ilavako azy vaovao be akamago plus misy 50 méga ahafahana manao Facebook sy messenger sy na SMS 10 ny ampy 10 minitra makany amin'ny numéro famille amin'ny sarany 11 monja manakery 4 ora antsony 222 étoile 11 Orange. ao tsara daholo ve tonga indray ny ririnina zaraiky reto tsambaratelo reto ianao ilainao amin'izao fotoan'izao vovotry noho ny olean chocolat anombohanao ny tontolo andronao tena manome hery sy tanjaka noho izy be calcium sy zinc rehefa le matsiary nony indray dia asiana mini choco aoka fotsiny feno magnesium amin'ilay ilain'ny vatanao mihitsy ary pecto efa tsy misy vina aminao intsony ilay mampafana amin'ny andro mangatsiaka ianao koa atanjao dieny izao ny vatanao miaraka amin'ny vovotry noho ny olé mini choco ary pecto etsy ange ento takaly tavoangy galana gazy vaovao be lay miloko maitso ny tavangana gazy efatra kilao anao taloha miloko volomboasary eny amin'ireo station galana rehetra eto Antananarivo tavangana gazy efa feno nomenanao eny miaraka amin'ny détendeur maimaimpona ny 20 jiona hatramin'ny 20 jolay mandritra ny andro fanentanana vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao misy tsiro karazany telo Gino cola, Gino limonade ary Gino tropical Gino fantatrao ve fa 7% ny entana jifatsika eto Madagasikara dia entana farana avy any ivelany avokoa ohatra hoe mila siramamy 10 alasy ray hetsy taonina isa-taona isika ary 9% amin'ireo dia hafarana mila savony 10 sy 3 alina taonina isa-taona isika ary 7% amin'ireo dia hafarana mila ronono 100 tapitrisa litatra isa-taona isika ary 10% amin'ireo dia hafarana mila lafarinina 9 alasy 3 hetsy taonina isa-taona isika ary ny 7% amin'ireo dia hafarana raha ny lafarinina manokana no jerentsika dia 10 alina sy 2 hetsy taonina isa-taona no vokarintsika ito atoerana amin'izao fotoana izao afaka mamokatra hatramin'ny 2 sy 3 alina sy 4 hetsy taonina isa-taona anefitsika izany hoe tsy mila manafantry intsony ny fanjifantsika ny vokatra vita eto an-toerana ihany anefa no ahatongavana amin'izany fa toy ny ahoana moa ny fanamboarana an'io lafarinina io
voalohany manomboka amin'ny fambolena varim-bazaha na blé, faharoa fanangonana azy ireo, fahatelo fitanterana azy ireo any amin'ny usine, fahaefatra fanodinana ny varim-bazaha ho lasa lafarinina, ary fahadimy fitanterana ny lafarinina any amin'ny mpanjifa isan-karazany. Misy karazany 4 moa ny lafarinina. Lafarinina multi-usage izay fampiasan'ny daholo be ao an-trano hanaovana ny mofo isan-karazany. Lafarinina boulangère izay ampiasain'ny boulangerie. Farine spécifique izay ampiasain'ny mpanamboatra biscuit sy pâte alimentaire, ary ny farine complète ho fanamboarana pain spéciaux. Ny usine iray dia mampiasa olona 500 miara-miasa amin'ny mpamboly aman-jatony, miara-miasa amin'ny mpitatitra, miara-miasa amin'ny orinasa maro hafa toy ny mpanao emballage izay mamorona asa aman-jatony ihany koa. Izany hoe Amanarivony no fianakaviana malagasy velomin'ny usine mpanamboatra lafarinina iray eto an-toerana. Maro noho izany ny tombontsoa azo amin'ny fanjifanana vokatra vita eto an-toerana. Fanohanana ireo malagasy Amanarivony izay miasa ao amin'ilay sehatra, manjifa vokatra amin'ny kalitao tsara kokoa, fampihenana tsikelikely ny fanafarana entana ka mampitombo ny sandam-bola malagasy. Ary farany, rehefa mitombo ny mpanjifa dia mitombo ny mpamokatra, ary rehefa betsaka ny vokatra dia miaina tsikelikely ny vidiny entana. Ampirisika anao ary anjifa ny vokatra vita eto an-toerana. Antsika taranaka azy zanaka ambelezany Isahafy tanterahana amin'ny alahady 4 20 ary 5 Jolay 2024 ny voka-dehibe ny FJKM Isahafy koa isika ifanotrona ny amin'izany ao amin'ny vondrona Facebook FJKM Isahafy ny andininy momba izany samy manomboka amin'ny 7 sasany fotoana. RDJ am Siv Maraina. Rivotra! Misy mampimety, misy chanson. Izy manao iny ankoatsika zareo avy ao amin'ny ofa mobile Madagasikara miara-miasa amin'ny Orange Madagasikara ihany koa miaraba anao to. Miaraba toko miaraba anareo ato amin'ny studio dia miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa. Mikarakara karazana ino izy ity fampiofanana ho an'ny tovovavy. Ho an'ny tovovavy. Izy io mobile ny anaran'ilay tetikasa projet. Io mobile io dia tetikasan'ny UNESCO. Efa nisy izy io tany amin'ny firenena hafa nandritra ny taona vitsivitsy. Fa tsika eto Madagasikara amin'ity taona ity vao hisitraka azy. Dia ny mpikarakara eto Madagasikara amin'ity taona ity dia ny Orange Digital Center. Izy zany no mandray anjara be indrindra amin'ny fanohanana. Eo ihany koa ny Agence Universitaire de la Francophonie Océan Indien, UFOI. Ary ny farany dia ny UNESCO mazava ho azy ny Commission nationale malgache de l'UNESCO. Inona tena tanjonareo anatin'ity fampiofanana ity indrindra ilay izy hoe miompana kokoa makany amin'ny hoe vehivavy amina resaka informatika. Ny tanjon'ny fampiofanana na projet izay aritra efa bolana eo dia ampiofana vehivavy 14 hatramin'ny 20 taona amin'ny resaka développement d'application mobile. Izany hoe ireo mpiofana ireo tsy ho mpampiasa fotsiny intsony fa ho mpamokatra. Dia tsy mba ho isan'ny olana ho vahana fa mba ho vahaolana sy hitondra vahaolana rehefa atsy. Dia izay zany tanjona ho an'ny vehivavy irery ihany izy io 14 ka hatramin'ny 20 taona na reo vehivavy teraka teo anelanelan'ny taona 1997 ka hatramin'ny 73. Mampalahelo. Misy hoe rehefa vita ve io fampiofanana io dia misy nareo ve zany manolotra karazana asa ho an'ireo tovovavy ireo mihitsy? Ny projet tsy hanaovana asa fa hitondra fomba fijery sy fomba fihevitra vaovao sy fitaovana vaovao. Misy karazana famokarana mihitsy zany ao anatiny ao. Tsy maintsy hamokatra mihitsy ireo tovovavy ireo, izany hoe izy hamokatra fa tsy hamokatra fahatany. Tsy hoe hanao application mobile dia hanao izay tiana fa hifandraika amin'ny objectif du développement durable na ny ODD. Izay ODD mifandraika amin'ny fampiofarana ny vehivavy. Mahatsiaro ny dada farany ODD.
Ny safidianareo le taona 4 hatramin'ny 5 inona no antony? Izy io a tsy hoe za irery no safidy azy fa zay mihitsy ny ao anatin'le projet nefa na izany ara-zavaina amintsika ihany satria rehefa nisokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 1 jona dia betsaka hoe zay veranga dia tsy mba nanana an'izany fanararaotra na opportunité zany fa iny fa maninona an'izao zany vao misy satria ny mpisehatra sy ny mpisetrasery eo amin'ny lafiny numerika na ny digital efa misy fa tsy misy fa tsy ampy dia rehefa jerena ny efa eo amin'ireo sehatra ireo dia ireo sokajy taona sy sokajin'olona ireo no tsisy na vitsy dia mba hampatonga an'ilay hoe inclusion numérika dia zay no nisafidianana ny sokajy taona io zany nisy fanadihadiana nataon'ny UNESCO tany aloha dia hoe ireo no tsy afaka misitraka indrindra satria maninona satria na tsisy paprisika izy na tsy manam-pitaovana izy na tsisy mpanohana izy fa nietretina hoe ny ivelan'ireo sokajin'olo ireo efa raha 20 taona zany ianao dia mety ny tokony efa afaka mianatra rery misy ohatr'izay le izy. Ankoatran'izay misy ankizy liana mihaino anao amin'izao fotoana izao. Inona ny zavatra ilaina aiza izy ny tokony anatona na aiza izy ny tokony hoe andefa ny dosieny? Ny amaliko an'izay voalohany dia le fampiofanana à distance ary en ligne manontolo zany hoe tsy misy fihaonana mihitsy eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra fa à distance manontolo sur internet dia ny inscription tompoko dia sur internet irery ihany tsisy manatra taratasy aiza tsisy mitelefona an'iza tsisy mandefa MP aiza fa misy site web io hitanareo ao amin'ny inona moa fiteny tranokala kala-pifandraisana tononoko lavalava fotsiny le izy ufmobilemadagascar.mg.uf.org averiko indray mandeha ufmobilemadagascar.mg.uf.org raha tsy tratranareo le izy dia angatahany anareo mba hijery ao amin'ny page Facebook ny Ivotech zay tompo marika amin'ny fanatanterahana le projet Ivotech IVO ohatrany hoe Ivo Centre Tech ohatrany hoe technique TECH Ivotech ny pejiny ao no misy ny andinindininy rehetra momba ny fisoratana anarana fa ny fisoratana anarana dia amin'ny site web no teneniko teo io irery ihany misy zavatra homanina mila ohatrany misy sivana mantsy izy io satria ny fampiofanana dia mariana fa maimaim-poana ary izay voasafidy anaraka ny fiofanana dia mbola omeny orange connexion maimaim-poana ihany koa anarana an'le fiofanana ka misy sivana ve miankina amina fahaizany le ankizy satria mety ampanao entretien sa miankina amin'ny tsy misy ny entretien fa ny zavatra takina amin'ny mpandray anjara amin'ny fisoratana anarana dia mila manao vidéo de présentation kely izy io vidéo io tsy hoe qualité professionnelle ohatra le ataonareo fa ohatra le alefan'ny olona amin'ny Facebook amin'ny TikTok reny dia mba tsy angatahantsika CV zany amin'ny ankizy 14 taona classe de 4e dia zay ny anaovana hoe atao vidéo le izy ilainy zay eo izy zany manontonona ny tenany eo miteny za ihany napetraka ny ananina zao ny tena mba faniriko zao atao miteny frantsay ka teny frantsay atao miteny frantsay le izy ny antony dia zao zavatra roa zany no fepetra ilaina azahoan'ny ankizy mahatanteraka an'le izy hatrany amin'ny farany ray mahay mamaky sy miteniteny frantsay satria dia miteny frantsay avokoa ny fampiofanana rehetra ary ny faharoa mahay mikirakira internet tsy mifidy kilasy io na tsy nandia fianarana ary aiza koa misy olona tsy nandia fianarana dia miteny frantsay raha matotia misy mihitsy ary mahay mikirakira informatika lavitra noho isika eo amin'le miteny frantsay zao mety olana raha hoe mametraka an'izay na hoe na olona tsy nandia fianarana raha tsy maninona ka le izy zany mba hitenenana fotsiny hoe tsy misy kilasy ankizy raha ohatra ka izay ny malaza azy zay zany tsy miara-miasa amin'ny orange moa zany izy io ny mpiara-mombonantoka averiko indray mandeha ny orange digital center ny AUF ary ny commission nationale malgache de l'UNESCO reo no mamatsy vola an'le fampiofanana ampatonga an'le fampiofanana ho maimaim-poana miampy ny connexion maimaim-poana makasitraka ny fandalovanao manina toko mba nataony ohatra n'le 5 zay ny tenenanandreo mbola latsaky ny 5 aza miandry reto fa nareo zao manana an'le fanararoatra dia araroatra zao le izy fa rehefa 5 taona nareo tsisy tsony le izy tovavy 14 hatramin'ny 15 manana solosaina na tokony manana accès zany amina smartphone na tablette na ordinateur ndray amin'ireo zany satria mazava ho azy ianao moa amokatra application dia tsy maintsy misy fa hoana moa zany ampirisihana ny ray aman-dreny
hoe amprisio ny zanakareo satria zao izy mbola ao anatin'le laina fa tsy zoto amprisio ny zanakareo fa zao no misy ny opportunité de amin'izay koa ren'ilay zavatra lafo be vidinareo an'ny ankizy ireny mba hanaovana zavatra misy fotony faharoa ary indrindra mba tsy hitomemepona ny vehivavy ao anatin'ireo le salataon'ireo ny formation à distance azo ampivadiana tsara amin'ny zavatra hafa atao na miasa na mpianatra satria amin'ny maha distance azy dia na andro alina ianao no te-hanao formation mety andro asabotsy andro alahady andro atoandro fa kosa mety foana fa kosa mba tokony hianana eo amin'ny adiny 10 eo isan-kerinandro isan-kerinandro zany azahoana mahatratra le tanjony le fampiofanana rehefa afaka efa-bolana adiny 10 isan-kerinandro eo zany ny salanora ilaina izay azo atao tsara mihitsy ny amin'ity herinandro ity manao BPC tsy mikitika an'io aloha fa mifatoka amin'ny fanadinana fa amin'ny herinandro raha trapeko le fitratra ohatr'izay zany izy misaotra ny madame Niry ny fahitazana fandarana rivotra fanentanana ho anareo tovavy 7 hatramin'ny 5 manana smartphone solosaina na tableta liana amin'ny sehatry ny teknôlôjia anita serasera ary développement d'application mobile dia mba hanoratra ao amin'ny tranokala-mpifandraisana youthmobile madagascar.amg.auf.org loha to dia tononoko ohatr'izay mihitsy satria andray vahiny hafa indray ary tsika ary misaotra indrindra tompoko veloma tompoko vahiny hafa indray no raintsika ary aloha anohizana ny fandaharana marina satria araky ny voalaza matetika ao amin'ny fampahafantarana nyity fandaharana ity dia hoe zay mandray vahiny zay manasa olona tsy mandeha am'izay loha no rivenareo nangatsika dia napiditra fitafy tena danza be fa ty zany mbola velariko ety any aloha mbola hitanareo tsara ihany izy zany nangatsika ry zareo iza moa nareo azovy moa nareo Boba plus Larissa ianao no miresaka am'zareo miaraba tompoko miaraba tsika tokantrano miaraba tsika eto amin'ny plateau efa mivahiny teto ianao tamin'ny herinandro zany ianao mbola mivahiny miaraka amin'ireto kit solaire ireto mbola miverina satria mbola betsaka ny manontany mbola betsaka no mila an'le vaovao Baba Plus averina foana fa ny Baba Plus dia mivarotra ny fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia vaovao be anankiray koa mivarotra finday azo alotsy kelikely ny fitaovana ao amin'ny Baba Plus rehetrarehetra zany na ny fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro na ny finday dia azo alotsy kelikely daholo dia fanontaniana foana hoe azo alotsy kelikely ahoana zany finday zany na hoe azo alotsika kely ahoana le kit dia azavaina le izy hoe misy petrabola alohanao amin'ny voalohany dia rehefa voalohanao iny petrabola iny dia entinao mody eny eo ny fitaovana tena hoe androany zany tonga dia entinao mody ny fitaovana dia efa afaka ampiasaina dia afaka 14 andro eo amin'izay no miteny le fitaovana tapaka zany le fitaovana na telefona io na ireo kit sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia eo ianao manomboka mandrotraka le vola alotsy kelikely alohanao amin'ny mobile money dia misy karazany be da be ny fitaovana ao amin'ny Baobab Plus raha iresakintsika ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia misy karazana jiro manana karazana jiro anankiefatra izay manana offre anankiefatra ny mora indrindra dia jiro anankitelo izay aloha 700 isan'andro zany hoe mitovy amin'ireny vidina ohatra ny tsika mividy labozia ho ana efitrano anankitelo dia misy koa nefa ny raha ohatra ny te hiakatra ambonimbony ohatra ny tsikity anankiray ity zao aseho atsika mazava be mihitsy mazava be le jiro efa mahenika trano anankiray misy kity ohatran'ity misy jiro anankitelo dia jiro anankiray afaka ataony an-tokotany satria misy détecteur de mouvement dia mandoa 8400 ariary par semaine fotsiny ianao dia afaka mianika tanteraka ny ao an-trano sady misy radio le kit afaka mihaino RDJ tsy sahirana intsony raha tapaka ny jiro tsy sahirana koa mandoa vidina compteur na mandoa vidina herinaratra zany liana ny olona te halala hoe aiza no misy anareo
Ny misy an'ny Baobab Plus dia efa misy anazy manerana Madagasikara, efa tonga any Anosiandro izy, efa lavitra be, efa misy anay daholo marihana fa manana bureau régional eny ambin'ny folo izay amin'izao, eraky ny faritany rehetrarehetra. Fa ny tsara indrindra raha tena hoe tena fantatra zany hoe aiza no misy ohatra ny eo amin'ilay toerana ianao na manoratra ao amin'ny page Facebook ny Baobab Plus Madagasikara, na ihany koa miantso ny telefona 034 11 373 39 dia na raha ny amin'ny Facebook apetraka ao fotsiny numéro anao dia misy miantso ianao misy manazava. Inavy moa ilay karazana tolotra anakiefatra ny tenenina manana jiro izay manomboka amin'ny 700 ariary isan'andro, dia manana jiro indray izay manaraka avy eo manomboka amin'ny 400 sy 7 arivo isan-kerinandro. Iny izany le efa isan-kerinandro amin'izay fandavana anazy. Dia manana karazana tolotra anankiroa izay le misy télé, na misafidy zany ianao hoe télé lehibe anankiray dia miaraka amin'ny jiro anankiray izay 22 400 ariary, na misafidy télé be anankiray miampy jiro anankitelo. Dia manana safidy malalaka io zany samy mahalala ny besoin hoe na le jiro mba ataoko fiandry rehefa tapaka ny herinaratra, na hoe za te aleo tena mihitsiny dia ho ampiasaiko ny fitaovana mandeha amin'ny herim-masoandro. Ny finday matetika tsy dia voaresaka fa ny finday indrindra ho antsika tanora izay mba te hanana finday tsara nefa mavesatra le mividy le vidiny amin'ny voaloha dia aza misalasala manantona ny Baobab Plus fa misy finday ao aloha amin'ny 26 300 ariary isan-kerinandro dia mahazo finday mandeha. Izy koa ve misy an'ilay petrabola voalohany? Misy petrabola voalohany foana, iny zany ohatrany hoe antoka moa iny koa manena an'ilay vola alohanao isan-kerinandro zany le petrabola voalohany. Ankoatran'izay ino avy moa zany zakanty nentinao ito? Raha ito nentiko ito sao tsy mazaka télé, misy télé miaraka aminy dia misy jiro anankitelo miaraka aminy dia afaka ichargena finday, izay no zakan'izy ito. Dia ny jiro tena mazava tsara, misy karazana hazavana, misy hazavana moatsika misy karazana mitoetra tiantsika atao veilleuse izy dia tiantsika atao le moyen na tena le mazava ho an'ny ao an-trano. Misy garantie moa hiditra amin'ilay telefona? Misy garantie moa zany le telefona? Ny telefona misy garantie herintaona. Amin'izao Samsung ny telefona misy afaka fotoana fohy dia hitombo betsaka ny offre ny Baobab Plus. Misy garantie herintaona ny telefona, ny finday ny fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro kosa misy garantie roa taona. Manana ny service préventif rehetrarehetra ny Baobab Plus, na any alavitra be ary misy anao dia efa misy ekipa mandray anao, dia misy assistance téléphonique, manana ekipa na call center matanjaka be ny Baobab Plus, afaka mandray anao foana ny zareo hatramin'ny 6 alina 7 jours sur 7. Marihana koa fa efa 5 taona izay no nisy ny Baobab Plus, izany hoe efa io zany ny anton'asa ny Baobab Plus, tsisy atahorana ny fitaovana, misy garantie daholo. Mieritreritra ny olona hoe ohatrany hoe bapitrosa foana zany amin'ity zavatra ity, mandra-pahoviana ny olona no andohan'izay zavatra izay dia mba hoe anazy tanteraka amin'izay moa ilay fitaovana izay foana moa fanary. Ataontsika hoe bapitrosa fa ataontsika hoe investissement angambany, ohatrany hoe fahaizanao mandrindra ny vola ao an-tokantrano, satria ilay fandavanao tsikelikely zany ohatrany hoe mipermettre anao afaka manao projet hafa, ohatrany hoe vidy télé ianao dia lasany amin'ny télé ny vola izay mihitsiny, dia misy fetrany daholo. Raha ny telefona zao afaka enim-bolana dia mijanona ho anao ny telefona, miankina an'ilay kit vidinao misy 12 volana, misy 12 volana ary misy ny 2 taona, dia ianao no mandrindra an'ilay izy hoe te hanana telefona tsaratsara nefa mbola manana ohatra hoe te handeha vacances mba migesta maka an'ilay manao selfie sy ny sisa dia azo atao tsara mihitsy hoe sady manao projet mandeha vacances no mividy telefona. Atao anatin'ireto ino izy ty? Reto zavatra nentinao reto afaka chargena telefona tsara ihany koa, afaka ampiasaina amina ordi ihany koa ve? Hatreto aloha izy mbola tsy mety, fa ny fitaovana atao Baobab Plus zany izay fitaovana ao aminay ihany no mety aminazy, fa ho avy tsy ho ela. Ny mahatsara anazy rehefa miteny izay hoe tonga ilay laptop mandeha amin'ilay izy dia efa mazaka an'ilay laptop, fa ilay laptop mitovy marika aminazy ihany no mandeha aminazy, dia miteny indray izay hoe tonga ilay ventilateur mifanaraka amin'ilay
mifity ny fidinao le zany misy resaka fidélisation raha efa nanao offre tao mba plus anao de miena be mihitsy ny vidiny zavatra fidinao manaraka de miovaova eny mety hoe mety tsy ho elitsika ohatra de misy tonga ny réfrigérateur tonga ny ventilateur tonga ny laptop mievolue zany le izy misy olona mieritreritra hoe tonga de tsy niananana le izy afaka tonga de aloha indray mandoa ve reto fitaovana nentinao reto eny hatramin'le telefôna arany afaka tonga de aloha indray mandoa ambany kokoa ny vidiny ambany lavitra mihitsy ny vidiny moa amin'izay fotoana izay fa manana safidy foana ny olona amin'io hoe alohako indray mandeha le izy na ataoko an'le aloha tsikelikely izy afaka verenanao ny laran'ny taroby izay ahafahana mifandray anareo ny toerana hoe aiza ho aiza tsara mba hoe ananareo piara tsara zany le olona rehefa manatona anareo ny eto Antananarivo ny tsara indrindra dia ery amin'ny immeuble Discodin Andraharo any amin'ny troisième étage any misy anay ny telefôna azahoananay na aiza ianao na aiza dia ny 034 11 373 39 ny any amin'ny faritany dia efa misy bureau régional amin'ny loko mangamanga zay efa misy efa matetika efa hitan'ny olona le izy ny kiosque maromaro reny koa raha vao misy soratra Baobab plus de efa afaka hanjifanao ny vokatra Ie mankasitraka Baobab plus mirary soa ny vahiny teto amin'ny Fantaranarivotra manaraka indray misaotra betsaka mandrapy velomo ay misy mandany farany ty raha fianaratsony de aiza tsara miantso an'le le laharana teo fa efa misy bureau régional ao Fianaratsoa fa le toerana no tsy tadidiko tsara eto fa tampoka le fanontaniana izy saotra tompoko amariparan'ny fandarantsika izy maray zao fatelony sivy fatelony mijanontsika rehefa amin'ny sivy sy sasany latsaka eo ny resaka fitaterana izay mampikaikaiky ny olona mampiasa ny lalam-pirenena faharoa anisan'ny resako kely satria manomboka eo atsapanana zany eo amin'ny 200 eo angambany io 200 kilometatra angambany atsapanana tsy ampy 200 koa tsy ampy fa 500 eo alohan'ny idirana ny Toamasina adiny 4 nanaovan'ny zalahy izy zany amin'izao fotoana zao mandady zay moa filazan'ny zareo azy lasa mandady ny fandehanan'ny fiara potika le izy ny antony moa zany dia ny fisian'ireo vesatry ny camion lehibe mitondra hatramin'ny 700 tonne ano any ny vesatra vesaran'ny camion anankiray rehefa miakatra isan'ny tena be camion mandeha iny no be camion indrindra eto Madagasikara satria mivoaka avy any amin'ny port ny entana dia miakatra makaty Antananarivo de paritaka lasa makany Mahajanga makany Antsiranana makany Toliara Fianaratsoa ka mizaka ny tsirenay nefa toerana mando izy sady mafana izy ny mando ka mizaka an-tserenena le tara raha mahatsikaritra ny mpandeha nakany ny ilany ankavy raha avaty midina ho any Toamasina zany de ny ilany akavian'ilay lalana de miletsy midina eo amin'ny 10 cm fa ny ilany akavanana avaty makany avo kokoa ny voatsindry zany le ery amin'ny ilany akavanana noho ny fisindreo camion reo miakatra ka ho an'ny olona tsy mpandeha amin'ny lalana iny tam'izany de anisan'ny tratran'ny tampoka tsy naposina tampoka tsy malelahy ny zavatra mitranga zany de hoe somary milatsaka kely any amin'ny ilany ankavia iny le pneu-ny de manaitra azy fa mila mijery tsara zany fa be deaibe an'izany amin'ny lalana iny fa ankehitriny moa zany izy manomboka eo atsapanana mandrapatonga any Toamasina dia potika lay goudron de efa rano satria moa iny mando lava be orana sy ny sisa de ny antony mahatonga an'izay mitaraina zany zareo any satria lasa misy fivoaham-bola bebe kokoa raha ohatra ka ataontsika hoe Toamasina Antananarivo teo amin'ny 700 000 francs 140 000 150 000 teo ny lanin'ny taxi brosy anankiray
eo amin'ny solika gazoal de mety miakatra kely zany satria tena lasa manomboka eo am'le asapanana makany zany de latsaka anaty lavaka de mandeha mora nefa zany lalana zany taloha tonga de le hoe mandeha fa tsy afaka manao zany tsony zany amin'ny lalana iny mila amboarina miantso ny fitondram-panjakana miantso ny tompona andraikitra amin'iny ahoana re ny vahaolana amin'iny tsisy afa-tsy fanamboarana moa fa raha iny aloha ny tapitapena tsy vita tapitapina tsony le izy fa tsy maintsy tonga makany am'le tena amboarina angambany ny tary moa de efa tsy eno eny tsony ambilobe antsiranana orobarona mbola miteny amy radio tsy maninona tsara fantatra zala jery video indray ry manana connexion de lazay fa mainty be ony kine davila de davila fotsy eto mbany de tatodika makary amle batterie tsy niteny tsony zany a aleova atao fotsifotsy indray ny andriny zao tiany la ote aviny zao mety amla zao ny ambilobe antsiranana de anisan'ny potika iny moa de nisy bandinanao démonstration rehetra mihitsy ankezary tonton simba daholo satria nahita tanina reo aloha tena vo de ratsy reo aloha tena vo fa ny lalam-pirenena fahafito zay voavy nandehananay a de tsy de maninona de ny lalam-pirenena voalohany moa io zany zay tiafana foana satria tsy maninona mihitsy ny lalam-pirenena voalohany io de ny lalam-pirenena faefatra amby efapolo makany Ambatondrazaka io a misy ampahany vita tsara de misy ampahany tena mbola ratsy tena mbola fotaka fa ny tena mampikakaiky an'ny taxi brosy aloha zany de reo zay pakany Tomasina no tena anisan'ny voa mafy amin'ny fandanina sy ny fahasimban'ny fiara satria tapaka mihitsy ny resortny rony zala moa zany zao efa tsy afaka manao entambe tsony satria efa misy an'reto le fiara mpitondra entambe ny voatokana de olona sisa ny entana zareo sy ny mpan'ny entany olona sy ny entany entakeliny nefa zany mbola misy tapaka ihany ny resortny sprinter moa matetika zany zao be deabe miasa iny ka manao antsoavo ry zareo a irikina amin'ny kofomady zany moa de efa isaka ny ray minitra le iantso foana mba tenenao letsy eny mampita nyzany etaetanareo zany ny radio des jeunes ny fandaharana rivotra mampita aminareo hoe ny ampitaina ny etaetanareo makasika an'izany fanamboaran-dalana zany ny akoatr'izay a dia ny lalana tsara zany zao raha ohatra hoe misy lazaina ihany keo de ny avy eo Antsapanana mitsofoka makany Vatomandry hatreo Vatomandry ihany fa eo Vatomandry mitifitra Menatsimo zany hoe hiazo any Manoro sy ny sisany ihany dia efa ratsy ihany keo zay ngamba no azo resahana androany makasika ny lalana ny fampianarana sy ny sisa ny fanafody tsy voaresaka kely le fanafody fa veloma atao veloma ve indawary inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizafa zay mareva iny zay malasa olona alasinainy taratana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha am'zay lôny fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Orange Baobab Plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra